taranja lomano kosa indray noetsika manao ny manaraka ny fanadihadiana iresaka ny fiadinan'ny tompontakany Afrika isika zay any Alger zay nandraisan'ny mpilomano malagasy anjara eto dia mitondra fanazavana ny filohan'ny federasiona ny kolonely Ramanatsoa Gabriela zay nilaza mazava dia eripony federasiona Samirery no nandraisany anjara tamin'ity fifaninanana ity araka ny fanazavana dia tsy nisy ny fanampiana avy amin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena nahafahan'ny delegasiona nandeha nefa dia zava-dehibe ho an'ny federasiona malagasy ny taranja lomano ny fandraisana anjara amin'izany faninana zany satria dingana tsy maintsy ale mialohan'ny hedina ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany. Amin'izao fotoan'izao moa ireo delegasiona malagasy ireo dia efa nitoerana niala tamin'ny sabotsy lahady maraina zany tamin'ny roa latsaka fefany nandray an'ny fiaramanidina ny Air France amin'izao fotoan'izao zany reo dia efa ao anatin'ny compétition tanteraka marina tokoa ny tenanao teo fa tena enjakenjana ary mazana ho an'ny federasiona ny atrehana ny fampandehanana an'ireo ankizy ireo satria raha tany am-boalohany dia enina no delegasiona nandrafitra enina zany nisan'ny olona nandrafitra ny federasiona ny atleta sy ny mpanazatra nefa mivoaterina enina telo zany noho ny atao hoe arabola ary anisan'ny mampalahelo ihany raha atao hoe arabola satria io foana ny vata-misakana ny fanatanjahantena eto Madagasikara dia tratra foantsika zany ary tsy afa-manoatra foana noho zay arabola zay ary tsy mampaninona ny tena zany fa anisan'ny tsy mampandroso ny fanatanjahantena eto Madagasikara ny tsy fandraisana anjara ny rehetrarehetra io moa zay efa mifampiresaka foana tamin'ny ministera ary efa fantatra mialoha io fandehanana makany Algérie io. Inona moa ny antony hoe fandehanana ny Algérie voalohany indrindra aloha izy io dia championnat d'Afrique ary faharoa dia fepetra napetraky ny federasiona iraisam-pirenena eo amin'ny taranja lomano ny tsy maintsy fanatrehana an'io championnat d'Afrique io mba azahoantsika an'ilay invitation na lay wild card zany amin'ny championnat du monde atao an'ny Chine amin'ny volana décembre zany hoe raha vao tsy nandray anjara zany tsika tamin'io championnat d'Afrique io dia tsy afaka nahazo an'ilay fanasana zay tsara manamarika azy eto fa etoan'ny federasiona iraisam-pirenena daholo ny frean'ny delegasiona malagasy ny fampiatrenona ary ny fitaterana rehetrarehetra ny atoerana mandroso sy miverina dia etoana tsisy na dia ariary amin'izany ho alohan'ny federasiona na ho alohan'ny fanjakana malagasy nefa nataona moa fa dia io ny zatra nisy dia tsy maintsy nitady lalana ny ministera ny mialatsiny ny federasiona nandefa n'izay delegasiona anaky telo zay. Aiza ho aiza amin'izany ny resaka hoe fifampirarahana zany ho anareo eo anivon'ny federasiona sy ny fanjakana ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena zany satria raha ny fanazavanao zay dia ianareo federasiona no niantoka manontolo ny fampandehanana ny delegasiona. Araka ny efa nilazaiko teo dia efa nisy ny fampiresahana ary izay moa efa niresaka tamin'ny Andriamato minisitra efa niresaka tamin'ny tompona andraikitra Isatsokady ny tao amin'ny ministera nefa moa hatramina andehanan'ireo ankizy ireo tamin'ny sabotsy alina dia tsy nisy ovaliny izany fa dia ny hoe mbola miandry mbola hojerena mbola mitady nefa ny zay zava-misy zay tsy maintsy nandefa nampandefa n'ireo ankizy ireo dia zay nahatonga ny federasiona nitady an'izay lalan'izay araka ny teneniko teo nefa kosa manantena fa mety ho tonga ihany ny fanampinana ataontsika amin'ny tembaiko hoe le remboursement zay fampandehanana n'ireo ankizy ireo satria dia nanao mialatsiny amin'ny tembaiko nanao kasy teto mihitsy ny federation nitady an'izay hoenty-manana rehetra andehanan'ireo ankizy ireo ary lasa olana ho anay indray raha sanatria tsy averin'ny ministera izany vola no tedavina izany.